Intelo nahitany maizina. Tantara indray mihaino no soratan'ny Atsarandriamanalomanana. Novelomin'ny Ramsetatanta, Iazarandry, Sarobetsitela ary Ravaka Anjaniony. Efa tonga ianao? Variana tany an-dakozia koa dia tsy haingo ny diranao teoko. Ohatry fatokivy sy reraka be nge fijeriko anao zany fa nisy ina ary manda. Fa maninona? Aleo aloha akaina kely eto am-pandriana eto ka. Aza resahana aloha fa marary be zany lohako zany. Ka mba mila fantatro kosa anie izay mahazo amin'ny vadiko e. Inona fotsiny ary ny mampivady raha tazominao anao rery ihany ny olonanao. Sady ny fifampizarana an'izany nge mampitombo ny fifankatiavantsika isanandro sy hanafanana ny tokantranontsika e. Marina fa hoe mahandritsika nefa manan-karena satria manam-pitiavana mety tsy hanana ny hafa. Ary ohatra tsara omentsika mivady an'ireo zanantsika menada zany. Eny e, marina aloha ianao e. Inona tokoa moa ny tombontsoako raha tsy ho lazaiko anao izay mahazo ahy. Ka izay ny ho ahy e. Enao no marary miady saina rereo fotsiny. Tsy reny tianao raha tsy valaka sy reraka ohatra ny reny indriny e. Ka zao rio bia. Kivy tanteraka aho fa namoaka filazana ny tao am-piasana androany hoe mikatona manomboka rapitso ny orinasa. Maninona tsara? Fa ahoana ondry manda? Tsy haiko e. Ohatrany hoe efa tsy misy ahodina tsono ny ao fa bakiromotra ny patro dia ahody any an-dafy amin'izay. Dia ahoana izany no mipiasa rehetra amin'izany ka? Kinona moa fa mijanona daholo e. Samy nanao ny kotinandrony dia izay. Rava ny tsena. Andriamanitra, hitako moa ianao ny tonga lobeko. Dia tsy sy miasa tsony izany nareo rehetra manomboka rapitso. Ka mazava ho azy izany rio bia. Efa milaza aminao fa mikatona ny orinasa ka mbola inona indray ary? Ary aza kisitina be ohatran'izany moa e. Zange mba manontany fotsiny e. Ka ianao ohatran'ny voamaika manatsafa andraiko. Zany ve dia tsy akisitina e? Ka azafady ary e. Fantatro fa miasa saina be ianao amin'izao. Fa zao e. Hoe ahoana? Jereo ao anaty paosiko ao ny karamako faran'ny rehetra ny raisiko dia mandehana aloha avy daholo aloha ny trosantsika ao amin'izay mpivarotra ao. Dia aza dinona ny manajanona ho fatrano amin'izay ambiny a. Sady efa 3 volana izao ny tsy voalohantsika. Ilay tompotrano rehefa tonga teo mihitsy ny maly fa tsy nahatratra antsika teto. Ka izay vitan'ilay ao aloha nefa iny. Ito indray ny toy any rapitso. Eny ary andeha vetivety aloha fa henon'olona ilay varina toko an-dakozia fa sao dia may. Fatao maizina be ato. Fanakaiza izany Ioby? Ioby a? Ioby o? Aty an-dakozia re za. Fa maninona ny tao maizina be ato an-trano e? Maninona ny tsy arehatra ny jiro? Ka losany ery manda fa tonga teo ilay mpiasan'ny jirama ireny tamin'ny ataondro hoe hanapaka ny jirontsika hono. Ay, tokoa moa mbola misy an'izany. Tsy azo ny fanarahana mihitsy ny zareo fa hoe efa 2 volana hono tsy voaloha dia tsy maintsy manapaka izy. Na dia efa nitaloha sy ny fompoana ohatra n'inona zany za dia tsisy ny rarahiny an'izany. Dia izao. Mba manao tsindrifa lavy zalahy zany a. Tsy mba afaka ny fanarahana kory veranga. Baiko ny azy dia mpanatanteraka izy. Any amin'ny birao no miresaka raha dia ifampirarahantsika. Eny e, ka asa moa ny azoko. Ary aiza izy ta? Ao anefitra ao zareo ka manao devoir amin'ilay tapaka labozia kely ambiny eo. Zany ve? Mampalahelo ilay zanako rio bia. Vao nijanona tsy niasa dia zany sady ny ainany. Ka atahoana moa e. Efa mezaka mitady ingenao fa tsy hoe mijanona amin'izao fotsiny. Fa nanahoana tokoa aloha ny tany amin'ny nalehanao tany. Nisy nangirana ihany sa? Inona ny nangirana teo e? Efa orinasa 5 ny teteziko nandra-parivan'ny andro fa
Tsy nisy naraizana indray tena efa mila ho kivy mihitsy ary io bia marina aza mitanondrika ohatran'io moa tsy maintsy mbola hita ihany tsika ry mbola hiratra eo masoandro na hoelana oaingana sady aza miteny an'izany fa mbola eto anie mbola eto afaka hifanohana aminao misaotra kely fa aty aloha misy vola kely ty dia hividiano labozia aloha fa tena mijaly ilay zanako vetivety ary anidiny varavarakely tsy anefitra tsy dia andeha tonga dia ndana fa aleo idiko sao sanatria mihidy io ilay mpivarotra ka tsotratra anao mazotomany eritreto zanako nahazo an'ilay loka kely tany amin'ny anto onjeriny fony ny tantarako ny nahazo anay fa nisy ambin-doka kely tsy lany noho ny tamin'ny atoandro dia nampitondrainy serereto izy dara tsy mifandrombaka sy manampy vary mihitsy fa satrika ringery zanako ohatran'izao foana ny ainanareo isan'andro saingindrisy mbola ao anatin'ny finantanteraka alohatsika izao mandako ty mbola tsy nahita asa na dia efa mivoaka amin'ny maraina ka tsy moty raha tsy hariva aza mampalahelo aloatra ilay vadiko nefa namony azoko atao eo na dia efa mba miezaka manampy azy amin'ny fitadiavana isan'andro ihany aza fa sara raha mahita vary kely atokona dia zay aleo anakopana an'ilay lambolo mandra-palanina izy dany sakafo ka manda tsy mbola matory nga ianao efa miezaka mitady toromaso fa mbola tsy mety mikipo ny masoko fa ahoana ka tsy zany ho fa misy resaka kely saika ataoko aminao raha mbola tsy restory ianao ka inona ary ny tianao resahany raha zao fa meno nandeha tany amin'iriny antoa za tamin'ny maraina dia mitady zavatra mety ampidiram-bola azo atao tany aminy amantsy nalahelo be izy ny tantarako ny fahasahiranantsika amin'izao fa maninona koa nefa mitantara n'izany any aminy fiaina tokantranonao nke izany ry obe dia inona ny antony anelezana an'izany eran'izao olona rehetra izao ka tsy olo-kafa ngeny eny to fa fianakaviana ary mandy fantatrao ihany fa tsy manana koatra azy hitarainana ntsony eny fa na izany aza tsy tiako ry obo hoe fantatry ty olona rehetra ty ny fiaina tokantranontsika mety tsy ho tandritandriny ny anto akory dia ho voateniny any amin'ny manodidina azy ihany izany dia tsy isy tsy hafantatra ny fiarahamonina avy eo hainao ihany ny olona eto tanàna eto tsy hanao an'izany reny entoa fantatra tsara ny toetrany fa zao no tena tiako resahana aminao misy vehivavy izany ho no fatany sy miresaka be aminy izany hoe ohatra ny mipetraka ao akaikin-dry zareo angamba dia ahoana laza taminy io vehivavy io tamin'ny herinandro fa hoe mitady vehivavy hanampy azy ao amin'ilay orinasa ngeza be sany hono ry zareo dia hoe nampitady olona ny anto izany izy dia aza tonga dia tapahanao aloha rehefa nitaraina taminy dia ozy izy ny anto hoe maninona raha ataoko io azy io ay sady tsara karama be nge hono ilay izy romandy ny asa nefa tsy dia hoe zavatra sarotra sy mandreraka fa ohatra ny fitako tsara ihany zao ry oby mbola tsy nitarainako tamin'izy na tamin'izy ny famelomako ny vady aman-janako tsy mbola niteny anao koa hoe mandany ianao mitady asa marina fa hoe mandalo fahasairana ntsika zao ry oby no za tsy hanasa tampoka teo fa mino ahy ianao fa tsy maintsy mahita dia rovina nefa ary tsy maintsy ho afaka amin'izao tsika sange tsy mandahan'izany fa mandra-pahita izany dia ahoana hiaritra n'izao eto foana ka efa milaza aminao ao hoe miaritra kely fotsiny fa tsy maintsy hisavy eo amin'ny herinandro raha azoko tsara izany dia tsy manaiky ny asako mihitsy ianao raha izany mazava ho azy za ry obo tsy hampiasa ny vadiko izany mihitsy
ho velomiko ny nangalako anao tany amin'ny reninao tamin'izany fa tsy hoe amely lasany zanako akory. Ka efa tsoatran'izany tsony ny fiainana Armanda. Mila mifanampy ny mpivady, indrindra amin'ny fotoana ohatran'izao. Sady raha vao mahita angenao dia afaka mijanona amin'izay. Ao aza misisika ny anao an'izany ianao raha mbola vady kokoa. Andray, fa dia nahoana kosa nefa? Izay fotsiny karakara tsara ireo zaza ireo fa amin'ny herinandro ty ihany dia efa tsy maintsy miasa. Efa ohatran'izany foana ny Armanda hatramin'izay fa tsy hita akory mandraky ny androany. Efa ho 3 volana zao. Zao mahazo mahatoky ianao fa miasa amin'ny herinandro ty. Efa nisy orinasa iray izay nanaiky andray mantsy. Zany? Tena marina ve zany Armanda? Eno za ve dia andangy amin'izany. Andray kosa, sany ahay mba vaovao tsara. Ka ahoana? Faly amin'izay no? Ohatra, zany ve moa dia tsy hafaly Armanda? Ka matory amin'izay ary. Sady efa alina loatra zany andro zany. Sao dia tsy ho tafafo maraina indray. Sady miditra amin'ny fito izy dara pitso. Bonne nuit ary ny vadiko. Sany asa rotam-piaronao Armanda. Na tsy miteny azy izy dia tsy injoko sahady fa zany ny antony tsy hamelany hivoaka maraitsy hariva ato mihitsy. Fa tsara aloha rehefa mahita izy. Mba mety hiratra kely indray zany ny masoandrona efa nikipy izay ela izay. Raha matory amin'izay ka. Efa mihitsy izany masoko izany. Mandary ty efa resto sahady. Andray zany hafaliako. Ohatran'ireny tsy mandeha tany ireny ny tongotro roa. Tena mba ho avitra kosa zany izay amin'ity indray mitoraka tiako. Azoko ihany ilay asa. Sady amin'izay avoeny tamin'ilay neritreretiko ny karaha mahomen'ilay patron. Vao nahita an'ilay seveko moa izy tonga dia resy lahatra avy hatrany. Na dia folo be izao raha niady an'ilay toerana dia taty amiko ny tsika ny vitana. Ary tsy miandry ela fa raha pitso dia raha pitso ihany dia efa manomboka. Asa zao izay ho lazainy omby raha vao tantarako an'izany. Ary andray no diaingana fa maka ilaza ny vaovao amin'ilay vadiko aho. Tonga dia miampita eto dia mandray taxi be ery amin'ny arery. Oay, fa ahoana koa ty fiara ty izany? Fato. Lanitra, fa inona loatra ary nahazo an'izany vadiko izany. Dia aiza koa no ahitako azy ato amin'ny hopitaly amin'izao olona be dia be misafiritako izao. Andraso hoe ary aleo rangaza tonga dia anontany andre dokteria. Sady ao aminy mba tsy misy olona. Azafady indrindra dokotera. Inona no azoko ataonao izay madama? Saika mba anontany anao re izahay. Nisy ny lasa tany an-trano hoe tratran'izany aksidan tranga teny Anosy izany hono ny vadiko dia nafantany aty amin'ny hopitaly aty dia Toniana ho ianao madama. Fantatro fa mitaytainy ianao fa mila kalma ihany izany azy. ka tsy fantatro nge dokotera izay mahazo ambadika any. Zao lazalaza ho any mombamomba an'izany vadinao izany aloha. Be dia be mantsy ny olona nitaterina avy any tonga taty aminay. Izany no mahabe olona be tonga ato amin'ny urgence io. Zany ve? Ka nanao akanjo fotsifotsy sy blouson menamena izay re izy. Ny patalohany ambany tsy dia tsaroko fa mety ho jean manga angamba izay raha tsy diso ah. Ay, andaso arojerantsika amin'ny retsilisitry ny marary niditriretsy. Sy maintsy ho hitantsika eo mantsy raha mbola afaka namaly fanontaniana napetraka taminy izy tamin'ny tonga tety. Fa nga raha ny marina dia tsy mbola voisanay hatreto ireo naratra sy maty vokatry ilay accident. Raha ny fitantaran'olona mantsy dia fiara lehibe iray no tapaka frein dia namatana tamin'ireo olona rehetra ny androm-piso teo Anosy teo.
Andriamanitra, Hatreto aloha de 12 ny maty vokatry io accident io. maninona tsara hoe dokotera? Izany naratra efa mihoatra ny 20. Nisy mpivarotra composera izay ontsy no nivatana an'le fiara nefa mbola betsaka ny olona nisakafo tamin'io fotoana io. Zany hoe mety efa maty nge zany ny vatiko dokotera. Andraso aloha efa mijery azy io. Iza moa ny anarany madama? Manta, Rakotorson Armanta tompoko ny anarany feno. Ay, andraso aroe. Andriamanitra, fa ina rety loza miatra aminay ty nahoana ny dia ataonao mitranga aminay daholo zao karazan'olona rehetrarehetra zao? Hono moa madama? Ahoana dokotera? Firy-taona moa izy raha tsy madiso? 5 fa ahoana dokotera? Hitanao ao sa? Mino aho fa izy tika Rakotorson Armanda. Zay moa izy teo? Iany tompoko. 5 taona, mipetraka eny Ambohimanarina. Ie, tena izy zany. Aiza izy dokotera? Ka ndao ary fa hoentiko any aminy ianao Dokotera, Ahoana? teneno aeto re mbola velona ve zany le vadiko sa? Andao aloha de hitanao eo manaraha. Manda, Ioby, tonga ihany ianao? Manda, hitako ihany ianao. Endry Ioby, hitanao ihany ary tsy maty fa velonaina soa tsara. Fa ahoana ry Manda? Inona ny tena nitranga? Loza ngery Ioby fa namatana tany amin'ireo olona rehetra ny andro bus le fiara izay dia hifitsanahary tsy nahafaty ahy satria voadona mipitika lavitra fa tsy voatsindry niaraka tamin'ireo olona rehetra tao. Andriamanitra, tena misaotra an'Andriamanitra fa mba tsy nanaraka hatramin'ny ianao zany. Dia manahoana nefa ianao ka nitaizany voadona taminao dia ahoana ozy ny dokotera? Tena tsy fantatro izay nitondra aty tsy nahatsiaro tena mantsy taorian'ilay loza. Efa teo ambaravarany hopitaly vao tonga saina. Efa nijanony ela tato tonga nijery sy nanontany mombamomba anaty ilay dokotera iray izay. Dia ahoana ozy? Tsy dia misy ahina loatra ho ny vatako fa ny tongotro mety misy voadona satria mbola tsy reko mihitsy hatramin'izao. Asana mety zaly mikarapoka mafy loatra ngamba. Fa tsy misy ianao marary nefa ankoatran'izay. Tsy misy ka. Miandry an'ilay radio natao teo fa mbola tsy mivaly ilay izy ko. Kosa, misaotra an'Andriamanitra. Ka eo ary ho teritereko aloha ny tongotrao Ka nahoaka tianao ary nge io dia tsy hary ninninna akory. Zany ve? Fa ahoana ary ny mahatonga an'izany? Ka tsy haiko re Rioby. Andraso aloha izahay antsy dokotera mihitsy ka tena misy zavatra fa mahazo anao ngamba. Vetivety efa lany ny sakafonao tato? Sao dia mbola ampiana? Sa hisotro rano ny vadiko? Aoka izay Rioby fa ampy izay. Ny rano ny ampiana kely raha sitraka ao. Fa nahoana moa tsy ho sitrako sarako aza ange ianao mba mazoto homany. Ary trasy vetivety fa haka rano anao misaotra kely malala. Tela Armanda. Dia izao sisa ny afarany lahy. Karakarainy eto am-pandriana fa tsy afaka hitsangana akory. Sady amin'izay indray mety tsy ho sitrana mandrakizay hony aho mpitsabo fa tsy maintsy hijanona alema eto.
misy foadona hony ao amin'ny lamosiko indrisy ry asa tiako sy efa teo am-pelantanako indrisy fa na dia nazoto ny katsaka ny aso ny vady aman-janako aza dia misoparan'ity vitany ratsiko ny sakana ny takovan-drahoana mainty masoandro masaka hiposaka ao anay efa mianaka kely fa dia nahoana loatra ary inona ny ratsy nataoko sa ve dia fitsapana tokoa zao dia tsy maintsy sedrainy raha sedra nefa dia mandra-pahoviana manta fa to mitomany ianao tsy mitomany fa ohatrany nisy zavatra kely tafiditra fotsiny tao anaty masoko toka hay ve ary tianranonao ary aloha e misaotra rio be manta zao aza matahotra ianao fa ninona mitranga amintsika dia hoeto anilanao foana mahazo matoky ianao fa nambola ho mafy aza ny onja mety handrendrika ny sambo kelyntsika dia fonina ny hiara-isedran'izany miaraka aminao io be marina fa hoe vadiko ianao ary tsapako ny fitiavanao any nefa mitsodrano anao raha toka ary manda aza miteniteny foana tsy ala aminao izany ary aza matahotra ho afa tsy hisy an'izany mandrakizay efa vadiko ny ianao e ary voady efa nataoko izany fa namana antsika nahory na salama ianao na marary dia hijanona aminao foana azonao izany fa tsy amin'ny medisina ianao ry manda amin'ity fanapahan-kevitra raisiko androany ity tsy manatsafidy fa tsy maintsy ataoko izao satria tsy afaka ny hijanona fotsiny amin'izao ohatrana tsy maintsy mitady vola melomana ny tokantranontsika sy hividianana ny fanafodinao isam-bolana nangony fotsiny ny hofatrano sy ny zavatra rehetra ilainy zanantsika amin'ny fianarana na dia nanakana azy ianao tamin'iny dia tsy maintsy hanohatra amin'izany androany ary andrasy hoe tonga amin'izany toeran'izany dia aiza eto ilay trano mety ho tia avy be ity izany satria tia ihany izao ny vavahady mainty hitako eto ny toko moa tsy nanome fanazavana ankoatran'izay fa dia hoe aty ho ny vao hitako ilay olona fantany aleo tonga dia maketsy amin'ny sécurité hitsy eo no anontaniako an'izay lalana tokony alehako azafady ato ve zany société miko zany azafady ato zany fa ahoana madama ka misy olona tadaviko izay re aho e zany trasany jereko vetivety eny ary mademoiselle Mengola ay efa manana fotoana aminy ianao efa miandry angamby izay ko ay mandroso ary anao etsy amin'itsy varavarana itsy ianao no miditra dia any amin'ny rihana fahadimy misy ny brown misaotra indrindra yo tena mba tsy misalasala koa ilay mpiambina ko so ihany fa fantatry ny aloha ny anaran'ilay olona fa ratsy izany koa ngamba dia tsy ho navelan'ny nitra teo ohatra ny orinasana mpanankarena be mantsy izany raha no fijerika azy ary be mpiasa be azato izany izany hoe orinasa matanjaka ity aleo aloha hiditra dia hita eo tonga dia hiakatra any ambony rihana fahadimy moa izy teo izay indrindra ka mandrosoa ianao inona ny azoko ataonao izay miarahaba tompoko bonjour izany fa saika hitady amin'ny mademoiselle Mengola azafady fa iza koa ty zaho no mitady aviny nefa ohatran'ny olona mbola tsy hitako sady tsy fantatro izany
Sa ve mialatsiny rehefa tsy naka fotoana mitokana taminy afa tonga fotsiny taty. tsy maninona akory ka. Fa iza moa ianao azafady? Za mantsy le mademoiselle Mengola tediavinao. Zany faly mahafantatra tompoko, iopo no anarako dia za le vehivavy nytenenin'ny ramatoraly anao. Ay, zay vao tadidiko. Ay, ianao le madame Ioby? Eny tompoko, za le hoe anao an'le andrana amin'le asa momba ny... tadidiko tsara ka. Nampitady olona andramatoraly mihitsy aho tamin'izay. Ny olana kely fotsiny... Mengola. Oui, vetivety tsy ny patron za. Eny tompoko. Ahoana zay monsieur Stéphane? Reto taratasy reto nge mba alefaso zao dia zao e. Eny tompoko. Ilaiko tonga any amin'ny tompony androany arivo reto. Ay, aleo fa zao dia zao ihany reto dia andefasa coursier ka. Andray an'le olona vetivety fotsiny dia... Olona? Olona izy? Misy vehivavy tonga ao amin'le filazana nataontsika iny. Ha? Fa ngamo tsy efa nahitsika? Ka zay indrindra. Hialatsiny amin'ny sandefa azy angamba dia ano ny asako. Vetivety hoe? Ahoana zay? Mba safi miditra aty amin'ny baraoko izany olona izany? Voray monsieur Stéphane. Mba afaka mandroso amin'ny barao an-TGV hono ianao azafady? Za ve? Ie, ianao mihitsy ka. Hoizandray ary. Mandroso ianao? Eny ary, misaotra tompoko. Iza moa ianao ramatoa kely? Sa efa madama? Miarabanao tompoko. Iopo no anarako dia... Faly mahafantatra ny mademoiselle Ioby? Faly mahafantatra anao koa tompoko. Saketeny fotsiny aho hoe... Tsy misy tokony hazavainao zany e. Na tsy maka rendez-vous aza nge ianao tsy maninona e. Misy fotoana afaka andraisana anao za zao. Mipetrapetra ary. Ay, misaotra tompoko. Tonga ihany zany raha tsy efa mirona ny torimaso fotsiny atao anatin'le bus teo. Efa ho adiny indray angamba tany anatin'le fiara foana. Zangy ary efa saika hiala dia andeha tongotra fa ohatra nireraka dia aleoko ny aritra ihany. Mbola lavitra loatra mantsy dia kamo vao mieritreritra an'ilay lalana mbola liako. Atri, fa maninona ianao zany ry manta? Tsy maninona ka. Ka za mba miresaka aminao dia ohatra ny tsy rarahinao mihitsiko. Fa maninona? Ka inona moa no tokony mbola antaninao an'izany e? Ny tany nalehanao sy ny zavatra nataonao tany ary tsy misy fantatro akory. Sady amin'izay indray ohatra ny hoe ampitsiriritinao an'izay hitanao tany ivelany tany. Tsy nieritreritra an'izany kosa moa ahy e. Sady vao saika hitantaranao amin'izay nalehako tany anie za e. Ka efa fantatrao fa mifatsika eto am-pandriana eto ange za ry Ioby. Tsy afaka makaiza. Dia inona mbola hitantaranao an'izany rehetra izany ihany? Ka mba tezaranao amin'izay zavatra niainako androany fotsiny re za. Zany ve dia atao matezitra? Dia tazomo ho anao rery ihany e. Tsy misy lavaka an'izany na dia kely akory ary. Azonao zany. Eny e, fantatro fa ny fiainana iainanao sy ny tsy fahasalamanao mahatonga anao tezitra sy kizitina isan'andro. Fa zao ry manda. Leo an'izany ahy. Aza verina foana eto amin'ny sofoko izany fa efa laniko tsenjery. Efa mitovy amin'ny sakafo hohaniko isan'andro ny teny rehetra voaka ny vavanao. Sady efa tsapako ngery io fa tsy misy ilana tsony e. Mitovy amin'io seza azo io nandritra izay 2 volana izay. Ka efa miezaka ny mba manome fitiavana sy manao an'izay rehetra mahafapo-anao ihany ne izay telo mianaka e. Manome fitiavana? Na ny zanako aza ngery io tsy manatona eto am-pandriana eto akory e. Manome vary sy rano ihany sisa mba ataony zareo dia izay. Fa inona nefa ny anton'izany ka? Ka tsy haiko e. Asa mety malahelo angamba zareo na mety matahotra ihany koa. Ary raha mitoa zao dia mino fa tsy raharaha tsony ireo menaky ny haiko ireo atsoatsy. Tonelo ianao ry manda. Dia tena miangavy anao aza lefa lavitra be ohatran'izany moa sainao e. Ahoana moa ny fomba hitonin'ny saiko amin'izany io ianao ka? Na te hiezaka anao zavatra aza tsy afaka. Na te mba hitady izay mahasoandry zareo aza tsy havita akory. Ny fahasalamanao ny zava-dehibe ry manda. Rehefa salama ianao dia izay ny fahasambaranay.
fa zao nisy asa zay ho hitako dia asa asa inona? ka hitanao fa tsy afaka nipetraka amin'izao ntsony a. Efa miezaka manampy antsika ny toa miventohana ny fianarana izy dasy ny ofatrano izay azoko amin'ny karama kely hitako eto tanàna no ataontsika sakafo. Za nefa mahita hoe raha afaka mbola mitady vola sy mijery izay ahazo ny fiainantsika, inona moa no tsy hanaovako an'izany? Eny fa hiasa izy ianao? Nisy orinasa nitady mpiasa izay ho any natorin'ny ramatoraly ahy. Tsy niteny taminao aho fa naleoko nandeha tany aloha na ny tany. Rehefa niona tamin'ny tompon'ilay orinasa dia noraisiny ary nanaiky ny asako ao amin'ny zareo izy. Dia mikarama ohatrinona nefa ianao amin'izany ka? Dia inona ny asa ataonao? Sady olona te hifandray sy te hanararaotranao fotsiny izany dia... Za indray manda, mbola tsy tapitra akory ny fanazavako dia ny fanontanianao no miraradraraka e. Ka toy izao re? Sekretera no andraisany aho. Efa misy vehivavy iray izay ihany ao fa tsy maharaka ny asa tokony atao hony dia izay no antony andraisan'ny zareo ahy. Karama indray afaka miantoka tsara ny fianaran'izy da miaraka amin'ny kojakoja ilaina amin'izany. Afaka nefantsika ny ofatranontsika mandritra ny iray volana koa sady mahampy tsara amin'izay sakafo ilaintsika efa mianaka. Ka efa mahavita ny fiainantsika iray manontolo moa izany ka. Magaga fotsiny hoe tena orinasa manan-karembe angamba izany matoa mahavita manan-karamanao an'izany vola izany nefa piasa vao miditra. Ka miankina amin'ny asa anie izany e. Ny tena marina tiako raha mba matoky ahy fotsiny ianao. Dia mba hajanonao amin'izay koa ny fahasarotam-piarinao fa fitadiavana fotsiny no ataoko fa tsy zavatra hafa akory. Eny ka afaka ho aiza-tsoniko moa izay. Ary aleo aloha hanokona ny sakafontsika e. Tiako fantatra fotsiny hoe manomboka rapitsy ho asako. Eny re. Mahafinaritra tsara nga ty vehivavy ty a. Endrika mahafatifaty sy tsotra kely izany. Miaraka amin'ireto masony somary mandro ohatran'ny teatory. Ny oriny maranitra manaingo tsara ny tarehiny. Raha vany le volony lavatra eo amin'ny valahany. Bika amory. Tsy ngezana sady tsy mahiko fa ao amin'ilay tena ilavako azy tsara mihitsy. Marina tsy reny misy reny ary mbola verezany lavitra. Fa inona foana ary ny andinidinihan'i Monsieur Stéphane nanahy ela be eo. Sany izy raha miala aty amiko mihitsy ny masina mandritra an'izay anaovako an'ireto photocopie reto izay. Sao dia mba misy tsy mety ary ny fomba fiakanjoko. Tsy hitako nefa izay hafahafa amin'izao ka. Ary sao dia mba nisy zavatra tsy nety nataoko kosa ary. Dia mety ho inona nefa? Ioby a. Zay ary. Tena mihafa fahatsoana nataoko matoa miantsoatra n'izany izy. Eny tompoko? Mba manatony aty amin'ny baraoko aty azafady. Ahoana izay Monsieur Stéphane? Nipetrahinao e? Ahoana a? Misy resaka mbola tsy voalazanao izay ho a? Inona moa izay tompoko fa tsy tsaroako? Bon. Aleo ngamba tsy ety niresantsika an'izany e. Mety miomany ianao dia miaraka amiko izao. Eny ary tompoko. Teneno miangola dia manainga izao tsika e. Ajanony daholo io izay rendez-vous napetraka Monsieur Stéphanenao. Eny ary tompoko. Akakanjo vetivety atsy amin'ny braonay atsy aloha dia ho avy. Aoka izao ka. Mety tsara ny bikanao izao. Sady tsy dia ho ela angentsika no any e. Eny ary Monsieur Stéphane. Tena miangola vetivety aloha.
Ka inona no azoko aroso anao ary? Andrekako fa manina ary any hoe da monsieur Stéphane namiditra ato amin'ity toerana fisakafoanana avolenta be ity. Marina mafy na hipetraka eto amin'ity seza ity ara tsy mahazadaikatra. Sady sakafo no antondianay ato. Marina mafy tsy amanetsy vao mahazo faharay vilia ato. Dia inona koa no havaliko an'izany fanontaniana izany? Ry, fa ino ty mahavariana anao? Ka ahoana ozy monsieur Stéphane teo? Azafady fa ohatrany tsy dia henoko tsara ko. Mipetraha aloha e. Inona ho any hosotrotsika mandra-pahatonga ny sakafo? Ka mety foana re izay ataonao e. Tsy dia mahay an'izany amantsiko. Ianao koa ty rioby dia sarokenatra be ohatran'ireny ireny e. Ka marina anie izany. Tsy mbola niditra tamina restaurant lehibe ohatran'izao mihitsy ny hatramin'izay niainako. Izany? Vao sambako androany. Eny ary. Aleo fa azo ngamba no ataoko anao. Mety? Tsy maninona ka. Ny ahy tsy maintsy ho asiako double consommation na whisky kely aloha fa ohatra ny reraka izany lohako izany. Fa zao? Eny tompoko? Aroko izay aloha le fanaovana tompoko e. Ny tomponao nge any an-danitra e. Eny ary. Isy client zay hoa mifanao fotoana amintsika eto zao. Tokony efa ho avy eo zareo raha ny ora fanomezana. Mandra-pahatongana nefa dia te hanontany zavatra vitsivitsy mikasika amin'ny fiainanao a. Ny fiainako? Zay indrindra. Misy tsy azoko fantarina angasa taona nahitra anao mantsy ny filazako azy teo. Ka tsy misy hoe tokony hafenina na tsy tokony ho fantatrao akory fa ka fotsiny aho hoe inona ny mbola tsy fantatrao momba mo? Ay ve, tiako ho fantatra rioby hoe efa ela ve anao nanambady dia manahoana ny fiainatokantranonareo, miasa ve ny vadinao sa ahoana, dia mba ahoana ny fikarakarana ny tokantrano rehefa miasa ianao isan'andro? Fa inona ny tena ilanao an'izany monsieur Stéphane? Hitanao? Manana toetra tsotra sy tia manampy olona izay a. Efa toetra tao anatiko hatr'izay io ary anisan'ny toetra norovaiko tamin'ny raiko fahiny angamba. Tsara kosa izany ko. Antra olona be izay koa mantsy izy. Raha ny marina dia tiako hisitraka ohatran'izay efa nomeko ny mpiasa sasatsasany ao amin'ny orinasa koa ianao. Fa mialohan'izany nefa dia ahoana? Tsy maintsy manadiady ny fiainanao aloha. Mino angamba fa tsy misy fahaditsoko izany e? Ve, tsy maninona akory ka. Raha ny momba ny tianao fantatra dia efa 10 taona izao no nifadianay sy manta. Izay mantsy no anaran'ilay vadiko. 7 taona ny zanakay voalohany ary 4 taona kosa ny zanakay farany. Azo lazaina hoe tokantrano sahirana tanteraka ny tokantranonay satria vola manofatra any izay efa mianaka kely. Izany? Zara raha mahita sakafo sy anefana ny ofatrano no karaha isam-bolana dia tapitra. Matetika ary moa ny landrosa fa tsy misy miangana akory rehefa tonga ny fandraisana karamy. Dia izay no antony hoe anapahako-hevitry ny asa. Ary ny vadinao ka? Ny asa tokoa izy saingy isy olana ny orinasany izany dia voatery tsy maintsy nikatona. Teo ampitadiavana indrindra izy ary efa saika hiditra hiasa ny tratran'ny accident tampoka. Izany a? Tresy fa efa natao ny fitsaboana rehetra saingy ahoana rioby? Lasan'ny profesera hoe tsy afaka niditsangana sy handeha tsony izy raha tsy mandalo fandidiana goafana. Tsy fiteo-tanterana nefa fa tsy maintsy any ampitan-dranomasina no atao. Dia aiza izany ho vadinao io ka? Ao an-trano ihany izy ka. Malemy sy tsy mitsangana ao am-pandriana efa ho 10 volana izao fa tolorana sakafo sy karakaraina io maray tsy hariva e. Tena mahonena azy izany fahataram-piainanao izany rioby a. Dia raha tsy nisikotra na ohatr' izany izany dia tsy nampahafantatra izany ianao. Nefa nge mety hoe misy afaka nampiako anareo ihany na dia torohevitra fotsiny ary. Ka eny e, tsy maninona izany fa aleo jereko izay azoko atao.
Mbola toizantsika izay resaka izay avy eo fa efa reto tonga reto ny vahiny andrasana. Ampandrosoinao angamba zareo dia hoentiko ny resaka. Eny ary. Aiza ihany ary Monsieur Stéphane Skala Ioby. Efa amin'ny efatra sasany vera nga zao mbola tsy miverina ihany. Sa tonga dia nody ve? Dia tsy nandalo taty ampiasana akory ve na ametraka lakile fotsiny ary? Na dia mesazy na antso ray aza nefa ty tsy nisy hatramin'izao. Tena idiko andra angamba rao dia andeha hody ah. Andry am-pôly eto fotsiny ve? Rapitso indray ito eo ny toyany. Eto zany no mivily. Eo amin'ny sampanany io ianao no mitsofoka. Ay, miala tsiny aloha reo raha mitazona anao hariva be ohatr'izao ah. Hitanao ihany fa tena zava-dehibe amin'ny orinasa ny resantsika tamin'ilay client teo iny. Tsy misy tsiny akory ka. Sady vao amin'ny enina anie izao e. Fa zao ay. Hoe ahoana? Tia anohy kely an'ilay resantsika iny ah. Ny tiako anontanianao hoe ny karama omeko anao ihany zany no mamelona ny tokantranonareo amin'izao. Azo lazaina hoe izay aloha e. Fa misy zaitra n'olona enjehako rehefa ilay tonga avy miasa ireny na rehefa sabotsy sy lahady. Zaitra ny ahy mantsy mba mahavita an'izay ho vitany e. Sady izaho mbola tsy nandray karama dia tsy maintsy milofo manjaitra aloha mandra-pahatonga ny faran'ny volana. Tena enjana ihany izany mahazo anao izany ah. Fa zao e. Reto aloha misy vola kely afaka hanampiako anao. Tsy hoe esorina mikarama anao akory ireny sanatria fa entiko hanampiana anao amin'izany fiafianao izany fotsiny. Ka sao dia mba tsy mety re zandry Monsieur Stéphane. Sady vola be ny reto e. Tena hoako izao mariny. Tsy vola be izany reny. Mba kely izay afaka ataoko fotsiny. Sady atao voatrany hoe fanampy karama anao raha le hoe teny hoe fanampiana tsy tianao e. Eny ary. Tsy maninona fa ho raisiko reto fa tena misaotra indrindra re e. Tena misaotra betsaka. Tsisy isaorana re zany Rioby ah. Mino fa mba hanamaivana anao ihany aloha iny mandra-pahatonga ny faran'ny volany. Dia zao. Hoe ahoana? Aza misalasara raha misy zavatra ilainao. Tsy voatery ara-bola na ara-pitaovana ihany fa mety afaka manome na dia sosikevitra fotsiny ihany ary. Ie, mankasitraka indrindra fa eo aloha eo izany ohatranina. Ay, eto amin'ity tsena fivarotana ity. Eo indrindra. Dia misaotra indrindra re Monsieur Stéphane. Tena nisahirana nanatratra aty hatrany ianao. Fa impiry anatitra na ohatran'izao nefa. Sady lalako ihany koa ty fa mbola misy zavatra jereko ato aloha ato. Ay, mandra-peo nandray ary. Andao madame Ioby. Any am-piasana zany rapitso ah. Ie, izay mihitsy. Veloma ianao dia soava mandry sady. Veloma Ioby. Ndray. Tena saika tsy nafototry ny tanany. Satroka foana ho tazoma dia sy tonoko miverina ty anaty fiara ty indray. Tena tiako rangahy ny vehivavy iny. Tsy mampaninina na efa manambady aman-janaka azy izy. Tena mahafinaritra daholo na le toetrany malefadefaka kely na le fomba firesany sarikenatra kely. Andray. Tena babiny tsara ny tarehanao Rioby. Marina mafy. Ohatry. Ty zako e. Variana teto. Na ny fiara ary ka mbola tsy novelomiko akory. Aleo aloha andeha fa any am-piasana indray mandinika an'izany. Tsy maintsy mbola hiverina any ary rehefa fa misy taratasy vola ilaiko ka ihany. Ary fa toa
mbola tsy mikatona indray ary ny trano. Tena tian'izy tandray izany nanety ny varavarakely sy ny varavarana fa mety farindalao trano ao ireny. Aleo tonga dia idiny reto ka. Ary nakaiza? Sa nakato amin'ny efitra mivady ato ve? Orista! Fa maninona no Andriamanitra? Manda, fa maninona ianao? Manda ho aho, fa toa misy faroratra fotsifotsy mivoaka ny vavany. Manda! Naninona tato re izy ry lanitra? Fa naninona tato dadanareo Orista? Toa tsy misy miteny nareo fa mivandrafandra fotsiny. Manda ho aho. Manda! Tena tsy mahatsiaro tena. Aleo andeha antsolona aloha hibata azy ho any amin'ny dokotera ka. Fa naninona tato indray ireny vadiko ry Andriamanitra. Eo aloha nareo mianata. Andraso vetivety eo fa antsolona tsy ambadika atsy. Fihinana koa ary tia nataony miangoly. Midiny ny birao nefa aty amiko tsy nisy lakile. Dia tsy mba napetra ny tetsy amin'ny sécurité akory amin'izay fa nety ny any daholo. Tena mandreraka tsy. Sao mihitsy ilay mandreraka be ka. Allô? Oui, ahoana izay monsieur Stéphane? Fa ianao ve aly dia tsy mieritreritra mihitsy a? Fa... Ka no idinao ny birao nefa aty amiko tsy misy lakile. Ka neveriko fa tsy ho tafaverinao intsony ianao dia... Fa na izany azy tokony mba niantso ahy ianao mialohan'ny nandehananao rehefa tsy ametraka lakile tato ihany. Tena azafady re monsieur Stéphane fa tsy napoziko hoe mbola andalo am-piasana ianao a. Zao ampanatery olona ty ny lakile raha tsy afaka mivoaka intsony ianao. Taratasy maika no alaiko ao amin'ny birao ao. Aingana ianao Eny tompoko. Lety dia mbola za ihany koa ve izany ny diso amin'izany? Ahoana moa ny ahafantarako an'izay programanareo Skala Yob ihany? Izany ilay tena mahanorosory ahy mihitsy a. Ary mino aho izao fa ilay Kala Yob mihitsy ny mety naharomotra azy tany dia aty amiko izy manala vokiny. Ka averiko any amin'ilay tsara aloha izany vazavaza sy haromontana izany rapitsy hoe. Ndao moko. Ary aleo ampanaterina an-dakilaody ihany reto lakile reto. Zaho kosa aloha tsy hivoaka any amin'izao alina be izao intsony. Zaho ary efa mifitoko. Allô? Allô? Allô, monsieur Stéphane? Oui, izy indrindra. Fa izy io? Sa ihany re, madame Yob. Yob. Za zao vao saika hiantso anao mihitsy fa misy taratasy tokony anontaniako anao ato nefa ianao hatramin'izao amin'ny 6 zao mbola tsy miditra ny toeram-piasana ihany. Fa izy ianao Ka tsy izany monsieur Stéphane fa ety amin'ny hôpitaly za io fa... Fa ahoana? Fa misy inona? Ny vadiko tsy fantatro izay nahazo azy tao an-trano tao maliny fa efa tsy nahatsiaro tena intsony izy izany hiditra ny trano. Rehefa tonga tetỳ amin'ny hôpitaly izay dia nanazafa ny dokotera hoe nihinana fanafody be dia be izy fa saika hamono tena rery tao aminay. Izany ve? Dia hôpitaly aiza ary izany? Ety amin'ny Achera ety Ampefiloha. Ay, aza mihetsiketsika ao ry aloha fa ho avy ihany izao dia izao Eny ary misaotra indrindra. Azafady indrindra monsieur Stéphane. Ahoana izay? Efa tonga ao re olona mifanao fotoana aminao izao. Ay moa tokony handray olona. Efa nisoratako amin'ny agendanao ariko. Mora aloha ry miangola. Ataovy après-midi na rapitsy mihitsy fa za zao tsy maintsy mandeko. Tsy misy kafa teneny fotsiny zareo hoe tsy mbola afaka andrainareo indray hoe za. Dia izay. Dia alaminao ny fotoana izay afaka hiverenany. Izay fa lasa. Dia ho hitantsika eo izany.
aleo aloha zany hialatsiny amin'ilay olona ato indray, tsy mieritreritra tsy. Iny ary Rioby a, angatadalana aloha a, mbola misy zavatra tokony ataoko mantsy. Misaotra betsaka Monsieur Stéphane, tena raha tsy nisy ianao dia tsy haiko tsony angamba izay natao teto. Isy, aza isoran'izany ahy e. Fanampiako anao ange ho azy zao fa tsy dia misy inona akory e. Raha mbola misy zavatra ilaina dia aza misalasala mihitsy miantso a. Aleo tsy miakatra any am-piasana aloha ianao amin'ny herinandro ity mandrapastable tsara azy. Aorian'izay dia ho hitantsika eo ny tohiny. Izany ve? Ie. Tena misaotra indrindra tompoko. Zay indray Ioby. Efa tenenina hoe aza asiana zany tompotompoko zany ho a. Ay mo. Zay fa leo aloha andeha. Karakarao tsara ny vadinao. Tena mba afy ity Monsieur Stéphane ity ka. Mbola tsy nahita tsara-panahyn'olona ohatran'izany a. Sa feranga fo tsy ampiray volana akory ny asa dia efa mahazo congé sahady. Omeny fanampiana. Mahazo tsy makany am-piasana fa mikarakara manda aloha. Marina mafy raha mba hisy mpampiasa hafanao an'izany. Sa ve mety misy zavatra ity Monsieur Stéphane natongavana izao hoe mety misy tombontsoany hafa mihitsy ohatra. So ihany aloha fa mba efa natsiaro sainy mandeha. Efa tena saika tsy nisy intsony ny fanantenako aliany a. Ary aleo hijery azy indray aloha. Dia efa mila angamba izy eo izay. Manda, fa dia inona loatra nefa no antony nanaovanao an'izao e? Nga mbola tsy mahatsapa ny fitiavako ihany ianao. Impiry areny miteny anao fa hoe ho anilanao foana izay telo mianaka ary tsy andahoanao sy tsy hamelanao rery izany. Oka izay zany resaka izany ka. Maka leo be a. Ka tsy maintsy resahako anao izany e. Fa heverinao fa tsy marary mbola mihoatra ny eritreretinao ny famelananao irery. Sady hakano sana ary mantsy izany famonoteny izany a. Ankoatran'izany mbola fahotana ho anao koa. Mitovy amin'ny mamono olona ihany satria aina no latsaka ao. Ka inona ary ny ataoko e? Mangidy koa nge mijanona fotsiny ato an-trano azy fa tsy afaka anao inona e. Eny fa na dia mahita ny fahorian'ny vady aman-janako miady amin'ny fiainana fotsiny ary. Fa izany efa ity tsy afa mandingana indray mandeha akory fa na ho any amin'ny vesy ary dia tsy maintsy miandry olona. Heverinao fa zakako koa nga zany. Dia aleonao mandao ny tany. Fitiavan-teny izany amiko. Ary ny traso aloha fa misy olona izany. Mety hitsidika anao angamba. Hitsidika? Fa nga efa voatataranao tany amin'ny olona rehetra tany indray na zao ka. Fa za ve adala no hitatitra n'izany eran'ny soavasamotitra rehetra izao e. Andraso aloha hijery an'izay vetivety aka. Ho avy eo. Monsieur Stéphane? Ie, za mihitsy Rioby a. Fa ahoana no... Ka tsy aleo ve ampandrosoana aloha e. Tsy efa afaka miresaka tsara ny vadinao. Sady hitsidika azy mihitsy io mantsy. Ohatra, tia zako. Mandroso ianao ary. Azafady rehefa ohatran'ny tsy mahalala fomba marina. Fa izy zany Rioby a. Ka Monsieur Stéphane re zany ry Manda. Hitsidika anao hono izy. Manahoana ianao Monsieur Manda? Ay ianao. Miarabanao tompoko. Ka manahoana ny fahasalamanao ato? Mino kosa fa efa mba mihatsara e. Sa efa tena salama ka. Ny fandriana fotsiny tsy mety hisaraka amiko fa fahatorana ohatran'ireny vita mary azy ireny mihitsy zaiko. Ka atao ahoana fa mbola mitady vahaolana sy fitsaboana aloha mandra-pahay? Mba miangatra ianao Monsieur Stéphane. Na ho hita ary mantsy zany tsy maintsy mbola ho any ampitan-dranomasina honiko. Aiza nahitana ny ety manana amin'izany? Ny tokantranonay ary ty hitanao ihany. Fa na zany aza mbola tsy manaro-tokontsika ry Manda. Mbola manantena ny ahita mangirana foana. Oay, fa manararoatra ny fisaorako anao marina Monsieur Stéphane.
Tena tsy voavalinay ireny fanampiana sy ny zavatra rehetra nataonao teny amin'ny hopitaly ireny ao ambony eo le nahary amaly anao avy zato avo arivo iny. Makasitraka indrindra ireny Monsieur Stéphane. Nareo mivady koa ty de manao an'izay amenatra eto. Zavatra tsy misy dikany akory ngeny nataoko e. Sady fanampiana maha olombelona fotsiny ihany. Ka na zany aza koa. Fa mikasika amin'izay indrindra no atongavako aty aminareo mivady e. Ay, aza matahotra ianao Monsieur Stéphane fa azonao atao tsara ny maka an'ireny voly ireny amin'ny karamako raha mba mety fotsiny mpalany atsikelikely isam-bolana. Ka tsy zany mihitsy angeny tiako lazaina ry obe. Fa Ino ka zao ary nanapa-kevitra ny hanampy anao hatramin'ny farany ary Monsieur Manda. Efa nanao fanadihadiana rehetra tamina professeur ny La Réunion mantsy tamin'ny mikasika an'io zavatra mahazo anao io. Fanadihadiana? Zay indrindra. Mampalahelo aho mantsy zao toerana misy anao zao. Rehefa nandinika ny mombamomba anao sy ny accident nahazo anao iny izy de nilaza tamiko fa afaka ataony tsara ny fandidinanao amin'ny hopitaly. Nidinihako ny frais makany sy ny vola mety ho lany amin'ny fampiatranoana any. Ary ny ilaina rehetra amin'ny kojakoja any de tapaka ny hevitra fa zano andefanao sy antoka anao amin'izany rehetrarehetra zany. Tena marina ve zany? Fahasalamana zany tsy azo atao kinanga ary Monsieur Manda. Ndray avo ny lanitra ka tsy takatro. Tena afaka andesy amindra ihany zany? Mazava ho azy. Rehefa vita soma tsara fanidinanao moa zany. tena tsy naposiko. Te misaotra betsaka re Monsieur Stéphane. Tena olon'Andriamanitra mihitsy ianao. Tsy hitako re izay fomba hisaorana anao. Zany afaliko Rioby. Fa inona nefa no antony mahatonga anao hanampy ohatr' izany raha tsy mahadiso Monsieur Stéphane? Ino Tena marina tsy misy antony be hoe inona fa misy zavatra tokana angatahako aminareo mivady ho valisoa ataoko aminao ry Monsieur Manda. Eny e, mety hoe takalony ve zany sa inona ny azoko ilazana azy re? Zany ve? Ay, tsy maninona fa lazao e. Raha mbola vita ny haiko sy azoko atao de tanterahako fa tsy maninona. Hitako. Sady avitrana angeny nataonao e. Raha mbola efa niainay mivady re de tanterahanay fa teneno Zao ary mandritra ny fotoana andehananao any ampitan-dranomasina Monsieur Manda de alefantsika manao vakansa kely any Majangy ireo zanakareo mianadary io. Ay, Madame Yob kosa hiaraka amiko any Nosy-be. Tsy resaka asa akory ihany fa raha tsorina de te hitondra azy ala voly lavitra ny kitabana Antananarivo mihitsy aho e. Mba ampilamina ny sainy sy akany fafinaretana. Tsy azoko. Afaka azavainao tsara ve Monsieur Stéphane? Aza taitra be ohatr' izany aloha nareo mivady e. Zao miala tsiny aminao Monsieur Stéphane. Marina fa famonjena ny ataonao saingy tsy afaka naika an'izany ny eritreritro. Tsy vitako ny saina hoe zange Monsieur Manda tsy manery anareo e. Safidy no apetrako. Tsy angataka ny amerenanareo ny vola koa na mitady dambiny afaka ohatr'izay. Anjaranareo mivady no manapa-kevitra ny mety ho toy ny fiainanareo. Eo ampelantananareo ny mety mbola ampitsangana anao na mbola ampalemy anao foana eo ambony fandriana eo e. Andraso aloha e. Fa maninona ny tsy maintsy izay ny takalony? Tsy mba misy zavatra hafa azo hifanarana ankoatran'izay ve? Malahelo milaza aminao Rioby a. Tsy manan-tsafidy a. Zay fa angatadalana aloha e. Mino aho fa isaina sy andinika tsara nareo mialohan'ny hanomezana vali teny ara-pitso a. Raha voavoaraiko ny fanapa-kevitra reo de afaka tanterahana ny fanarana na de amin'ny herinandro avy zao azy. Zay fa andeha aloha e. Mirary soa sy fahasalamana Monsieur Manda. Veloma ianao Madame Yoby a. Veloma Monsieur Stéphane.
fa ahoana ary izao e? Toa izaho daholo ihany manao ny asa rehetra atao am-piasana ato. Ilay vehivavy nampidirana saina nampy ahy iny efa najanona fa hoe tsy raisina indray. Dia nisoloina an'ilay iobiombon-doza iny nefa n'izao azy izy ity sasatra ny tsy miasa. Ny karama mitomboka ihany, ny vola omena azy manginy fotsiny. Avoaka ato amin'ny orona sesak'izay mihetsika izao. Nahazo avara-patina tao amin'ny Stefanina tao dia manao izay tiany atao. Ilay Karla ty konga dia tena tsy misaina e. Miangola, Eny tompoko. atsoy kely angeny mpikarakara ny billet d'avion antsika e. Ilaiko mainka azafady. Voaray Monsieur Stefanina. Zay ary ilay efa nahiko. Mino aho fa tsy maintsy fandehanana ny ivelany miaraka amin'ilay ioby iny izao izany. Rehefa tsy izaho mantsy dia tsy maintsy ho izy. Manambita ndrika. Fa raha mbola eto koa izaho dia tsy avelako ianoko an'izany ndry e. Izaho ve nefa niaritra ny mahafinindra teto dia indrindra iravaka mivangany tampotampoka eo. Tsy maintsy hitady hevitra andakako andry tato aho na tendrina tsy tendry fa miala tsiny. Fa andeha hivoaka nga ianao? Ka andeha hamonjy ny asa kako. Efa ho tapa-bolana anie izao izany tsy nanitsaka ny varavarany fiasana intsony tsy mandeha. Andraso aloha e. Mbola mazoto anao ihany asanao izany ihany ve ianao nefa dia efa reny aza ny resaka ny fanaovantsika alina e. Amiko efa mazava ireny teny Monsieur Stéphane ireny e. Tsika ny manapa-kevitra. Sika mivady ny mizaka mivoaka ny décision raisitsika. Tapakitsika nandritra ny adiny 5 ndresana alina fa ho lavina ny fangatahany dia izay izany. Mino anefa fa tsy hampiova ny fifampitondrana eo am-piasana izany. Dia ahoana nefa raha fanohatra amin'izany no hitrangaka? Ahoana raha horoany tsy hiasa intsony ianao? Manda, tsy afaka ny hanery azy azy ny orinasa, azy ny vola rehetra mihodinao, azy ny fahefana sy ny fanapahana. Rehefa sainy mijanona dia efa mijanona indray izany e. Dia ahoana indray ny fiainantsika ao aorianan'izay ka? Ka ena moa fa mitady asa hafa indray e. Tsy afaka hijanona amin'izao fa hiezaka hanao izay vitako mba hampitafiana sy hiaina ny vady aman-janako. Ny hofatrano sy ny vola rehetra ilaina amin'ny fanafodinao. Izay aloha fa andeha Amanda. Efa nifonosiko tsara ny sakafon'izy dahatoandro. Afaka miara-misakafo nge nareo rehefa tonga zareo e. Iobe, vetivety aloha e. Fa mbola misy inona indray e. Izany efa tara be e. Efa mifolo maraina izao. Mipetraha aloha ianao e. Indray ary e. Rehefa nandinika ho aza alina tao aorian'ny resantsika dia ahoana? Nieritreritra hoe maninona mora iketsika any ny fangatahany. Tsy maninona fa vonina hiatrika an'izay rehetra mety hitranga ary io be. Zazakely ianao Romanda. Mino fa matotsika nandany ora maro ny resana alina dia izay izany no hevintsika farany. Marina izany e. Saingy rehefa tena nandinika aho dia mety ho chance safarany ho ahy io. Manahoana ianao Monsieur Stéphane? Madame Ioby, mandroso ianao? Misaotra indrindra tompoko. Fa inona indray ty miova tapoko ty e? Efa nifanaraka kosa angentsika hoe tsy asiana n'izany tompokotopoko izany tsony e. Ka ohatrany tsy mety ny saiko satria Eny e, tsy maninona izany. Fa vonona noho ny asanao izany ianao matoa tonga eto Izay indrindra no tongavako eto. Ary araka ny resaka ny fanaovantsika dia hitondra ny valitenay mivady tamin'ny resaka izay ny fanaovantsika omaly. Ay kosa dia efa misy an'izany rehetrarehetra izany. Dia inona izany ny dira mivadiny kality amin'izany ka? Sa diso saro-piarina nga dia tsy navela ny asa tsony? Raha azoko tsara izany dia Monsieur Stéphane mihitsy ny nandamy mazy tany.
aleo hoe no namoramora eto amin'ny varavarana ety ihany aloha ahitana izay marina e. Ka hoe toary resaka ao e. Inona ny hevitra farany rasinareo tao? Rehefa nandinika izay mivady dia tapa-kevitra fa manaiky mifangatana izay mezy Stefana. Efa nidininareo tsara nefa izany valiteny omenareo anazy zany a? Ka tsy afaka nihemitra tsony izay e. Non. Afaka mandanareo ka. Afaka tsy manaiky mifangatahako. Fa hono a? Hina marina moa izany no tena ilainao hanaraka anao an'nosy be. Aleo angamba tsy apetraka ao intsony izay fanontaniana izay fa rehefa tonga any tsika dia hitanao miandalana eo ihany e. Nosy be, fangatahana, dia fanapa-kevitra inona koa? Tena feno mistera reto a. Ary aloha ialeto aloha fa ohatrany efa mitsanga ny kala Iob izany. Miangola! Ahoana izay Monsieur Stéphane? Mila bie roa makano nosy be amin'ny latsinainy izao. Dia bie iray ho an'ny La Réunion. Fa iza no... Non, tsy mila fanontaniana avy aminao afa taty arao fotsiny izay lazaiko. Eny ary tompoko. Saika adiniko. Ie. Anomanitra ny efitra roa any amin'ny hotelintsika ny Mahajanga fa isan-kizy roa alefako any. Eny ary tompoko. Fa inona daholo izany? Aleo fa tsy maintsy fantatra izay alohan'ny latsinainy. Ary mba tena tsy napoziko hoe ianabe ohatr' izany ny fandidinana tao taty a. Tsy ampy telo andro aty aoriana akory dia efa mahatsapa maivana izany ny lamosiko. Andraso hoe izay ka, ohatra ny efa afaka mihetsika kely izany lamosiko izany. Ary ny tongotro. Oay, tena io fa vao baikoko hihetsika koa ny ankibe tongotro. Afaka, tena afaka andesy amindra indray aho zany. Sitrana ahy, tena sitrana. Ahoana reo Ioby raha mahita an'izao hoe Ioby, vadiko, mba manahoana re izy izay ny tany lavitra any? Inona no mitranga any amin'izao ory izao? Andraso hoe am'firy izao? Am'9 ora alina. Mety efa resy tory kosa angamba ka. Nefa tena izany ve? Tsy mamadika sy manitsakitsaka avy izao ny andaniany zareo ny alina iray manontolona. Dia anaiky izay tenenin'ilay Stéphane iny koa Ioby. Ohatrany tsy zakako izany ka. Ary namafy tsy vira virain'ilay tsy mataotody iny izy. Tsy rariny izany, tsy rariny. Rapitso dia rapitso ihany aho dia angataka evoaka eto. Ary ataoko izay elako aty farak'izay aingana aminjeko an'ilay vadiko. Bonoary Stéphane? Ahoana izay? Mbola misy zavatra tianao hita sy irianao nga sa? Tsy izany ka. Efa nomenao daholo izay rehetra nilaiko taty. Hoentinao nitety tanàna rehetra nandritra an'izay 2 andro nahatongavantsika teto izay. Dia efa nomeko anao koa ny akanton'ny tontolon'ny nosy be iray manontolo. Efa niaraka nankafy ny akanton'ny filetiky ny masoandro tsika teto amoron-dranomasina. Dia nakatsirony tamin'ny fandehandehana antsika nafinaritra teny ambony rano tamin'izany. Ie. Dia tiandreo karazana toerana fitsangatsanganana malaza indrindra ny nosy be. Dia efa niaraka nianika ny tsirony sakafo tsara indrindra koa. Indrindra moa fa ny fitiavanao an'ilay crevette sy trondro e. Ka mbo hita moa. Zakoe. Fa zao. Inona marina izany no tena tanjonao amin'ny tondranao atatỳ tany lavitra aty. Dia no izany rehetra izany fotsiny ve? Dia ampigokana ny fahasambarana indray mitelina tahaka an'izao. Ny tena marina reo dia
Te hanaprofanao ny hatsaram-panahiko a. Te hampiseho anao fa misy fiadanana hafa ny ambadiky ny fiainana ihany anao isan'andro. Tiako hatsapy ianao fa ao anatiny mafy indrindra dia misy tontolo mahafinaritra azo isambarana ohatran'izao aty ambadika aty izao. Za koa nefa ry Stefana tia hampafantatra anao fa any ho any koa misy toerana kely mety ratsiratsy sy feno loto. Toerana teritery tsy mba mahasambatra fa mampijaly. Eny mety hoe kanto loatra nosy be fa misy tsirony tsy hay atonoana koa ny ngidin'ny fahantrana sy ny fiafiana ao amin'ilay tokantranoko kely izay. Fa mbola afaka omeko anao sy tanterahako daholo izany rehetra izany. Iny fa na dia ny lanitra aza no tadiavinao dia afaka takariko izany. Tsy azoko. Fa ngaa Eny Rioby, tianao. Ary tsy voazao izany fa efa tamin'ny fotoana nidiranao tao amin'ny orinasa voalohany. Maninona tsara? Tsy efa tsinjonao amin'ny fihetsika ve izany? Ary fantatrao fa novadinao mihitsy ny tanjoko. Raha azoko tsara izany dia isan'ny antony nitondranao anaty aty koa izany. Tena marina tsy diso. Ary tiako harery ianao manomboka androany. Eny, raha izay no asitrana ambadiko. Raha izay koa ny fantatrao fa afaka nonerako ny fahasalamana omenao azy. Raha izay no mety hampitsangana azy hiala eo am-pandriana sy handeha hitady vola isan'andro hamelomany anay vady aman-janany dia tsy maninona fa voninanao sorona ny tena koa. Engaviako anao fotsiny dia raha azo atao re mba avitao sy tapero aty izay fitiavana sy filana rehetra tianao ho tanterahana amiko a. Rehefa miverina ny Antananarivo tsika dia efa mpitondra ohatra ny mpiasa sy mpampiasa indray. Manarana fo dia ataovy sy tanterao izay tianao atao rehetra amin'ny vatako. Oaka izay Rioby. Tsy zakako izany teninao izany fa marary loatra ka. Azafady aloha fa andeha ho any an-trano a. Miala tsiny. Stefana, fa ahoana e? Tsy misy resaka lavabe izany fa ndao amboarina etanao dia andao hiomana fa hiainga izao dia izao tsika. Azafady Ramose, fa iza moa ianao? Manda ny anarako e. Izany vadiny Madame Yob le miasa tao aminareo. Ay! Ka inona hono ny azoko anampiananao? Aza miteny aloha hoe tonga haka amin'ny vadinao ianao a. Mbola makatsiry ny voyage de noces anosy be amin'ny mantsy izay mpifankatia vao. Mbola tsy azo elingelenina. Zara matoa kely ty aza anaovanao teny tsy voahevitra oatra izany a. Dia efa mampitandrina anao aza. Kefa hita fa mariny zaniko. Sa tsy nampafantariny anao? Mbola rafaka pitso ireny vao miverina eo Ramose a. Raha tsy hoe mbola ho tohizany raha mahita tsirony. Tsy misy rarahiana ho an'izany e. Ny ilaiko dia ny hanomezanao any adresin'ny trano na ny hotely misy andry zareo any. Fa mihevitry ny hoany mihitsy nga zato izy izao. Fa ianao ve marinina e? Ah? Ka tsy fantatro raha angaty a. Za nga nanao ny réservation an-tany. Ary za aza mba ianarana vingavingaina kely azafady a. Enao nitsakitsaha vadinao taniko izany tsy ahaizana miaina vao maraina aty. Rehefa tsy hanomeko hoe ianao dia mijanona e. Tadiaviko ny vadiko ary tsy maintsy hitako izay misy azy. Azonao izany? Ndanako, sady mpanelingely iny mpanara loatra. Tsara mihitsy koa iny raha janonao sy lalana sy vezivezy aty intsony fa panimba amin'ny programma ny sasany fotsiny. Kala-pisalovana ny anjaran'ny hafa iny. Mbola manaratsy faran'ny vadiko eo ianao a. Dia aletrako any amin'ny tendanao ty antsy ty. Ary ataoko 5 sekondy ianao dia anao velomany tany. Manda, Miangoly. fangay efa tonga ianao? Yoby, fa ino ty ataonao ry Monsieur Manda? Ny vadiko. Manda, sitrana ve ianao? Toy efa mijoro sy afaka mitsangana. Eny tokoa ry Yoby a. Mijoro tsara ary tonga melesina an'ity patron anao tsy manjary ty. Maninona tsara? Ianao mihitsy ny tediavin'ny teo ry Monsieur Stefana. Sady ohatran'ireny olona mamindrongony indray nge izy niditra teo e. Zary nge saika amin'ny vonoany raha tsy nareo tonga iny e.
Fa ianao ve laza-dala ary manda ary avelao iny antseny tananao iny? Fanahoana ka? Tsy avelako anjaka eto tany riobo ny olon-dratsy tsy avelako ametraka ny lalàny sy ny abibiany eto ny ratsy-saina. Dinio tsara aloha monsieur Manda ny vavavoakanao so dia hitan-doza. Zany indray ny tokony andinika fa tsy elahy. Elahy izay nahavita namiravira ny vadiko tamin'ny fanararaotana ny aretina anazy aho. Elahy izay tsy mihevitra akoatra ny tena ny lafa hoe rehefa manam-bola dia tsy maintsy ahazo izay irina. Ka efa nisy fanarana sy ny avintsika kosa nge. Ary efa niaraka nanaiky an'izany tsika. Sady raha izany no maharomitra na ohatran'izao dia tiako fantatrao fa tsy nisy ninina ny trangaretany Manda. Tsy arak'izay zavatra noeritreretinao sy ny foronin'ny sainao akory. Za tsy anday rano lainga ary ioby fantatro tsara ny tao an-tsain'io lehilahy io. Ary ohatrany mbola arovanao indraingy izy izany. Tsy miaro azy fa izany no marina. Ary apetraora iny dia mitonia ianao hoe tsy milamina amin'izany ary ioby Manda. Elahy izany navita namiravira ny vadiko tany. Mipetra tsara ianao ry Manda. Ary aleo porifoko amin'ny lava tsy misy mahazo mikitika ankoatrana zany ty ioby zany tatazo. Tena tsy napoziko ny vadiko mitantara tapoka teo. Segondra vitsy monja dia nanova ny fiainako sy nahitako fantelony maizana indray. Tsy tao an-tsaiko ry obo hoe ny hatsaram-panahinao no namonjenao an'i Stéphane. Fa naninona loatra re ianao dia nasesi-doza indray ny antsy tetỳ an-tanako. Tsy voatanako intsony ilay izy dia tany amin'ny kibonao ny atefa. Sao ianao indray tia nilaza any amin'ny vary tsy mifody. Nefa tokony za mihitsy za satria tsy nahay nampionina ny saiko tamin'izay nomen'Andriamanitra. Tsy nahay mity anao fa noentiny ny asarotam-piariko sy ny fitiavan-tenako. Dia izao sisa ety amponja mandra-pahafatoko migadra satria namono olona izay tsy iza fa ny vadiko ihany. Ny vadiko ary ny zanako mijaly loatra, mijaly noho ny adalako. Sofa ny raisy no maseran-tanana ry zareo. Dia izao rehetrarehetra izao ve ny vokatry ny fifanekena tsy voahevitra nataoko iny. Raha mba nandahy mantsy ohatr'izay. Intelo nahitany maizy. Tantara indray miaino nosoratan'ny Ajara Andriamananomanana. Novelon'ny Ramse Dadanta, Iajara Andry, Sarobidy Stella ary Ravaka Anjamiony.